Nahita ampiakarana 7,530 ny tany voka-panadinana CEPE ho an'ny teto Antananarivo renivohitra, izany hoe 7,130 ny tahapahafahana raha 9,140 izany ny taona 2024. Tome folona tanteraka ireo foibe mpanadinana ahitana ny lisitra ireo voka-panadinana CEPE teto Antananarivo renivohitra. Anisan'izany ny Tety MCG Ampefiloha, Valin'ny, Alahelo, izany no hita teny amin'ny endrika ireo ankizy, mpianatra sy ray aman-dreny tonga nijery ny anarana ao anaty lisitra. Bitaka karavona kosa ireo izay nahita ny anarana. Izany rehefa mijery valina CEPE efa tamaraina nijery dia tsy nahita fahazahantany zao vao nahita. Dia ahoana ny fihetseham-po? Amin'ilay hoe afaka? Dia izany faly tsara satria afaka CEPE fa ilay izay manotsinja. Tsara be mihitsy raha mijery valim-panadinana akanitsanitsaka be. Dia ahoana afaka sa ahoana? Afaka CEPE sy izay ma. Dia ahoana ny fihetseham-po amin'izao? Faly be mihitsy. Na mamonerina ina izany faly be izy. Nefa nanapo ve sa tsy nanapo afaka? Tena nanapo mihitsy aka. Tsy ahivina trano fa efa nazahoana vokatra ihany koa ireo foibe mpanadinana hafa ao ato anatin'ny faritra Nalamanga, toa ny Tanà Atsimon-drano 7,120, Anjozorobe 7,120, Andramasina 2,770, Ambohidratrimo 7,107, Avaradrano 2,700. Mbola tsy fantatra mazava kosa hatreto ny tarehimarika ho an'ireo afaka tamin'ny fifaninanana idirana ho kilasy fahenina na 6e eny amin'ireo CEG tsirairay izay miankina indrindra amin'ny fetrany toerana azo andraisana azy ireo.